Izay ny amin'ny vao iny fa malona kosa ny feo mandeha eo anivon'ny antemera-pirenena ny isian'ny fanangonantsony momba ny fanonganana ny gouvernement tena niniheviny ny député ny Sambava Beavana Vonzy izay filoha lefitry ny vondrona parlementaire HVM nambarany fa tsy ny député HVM no topokevitra amin'ny fanonganana ny gouvernement. Vola Ravavy sy Tsirakotoary Sahatrano mitatitra ny vaovao. Tsisy HVM manao motion censure zany ato zany satria zay ato fa ny fikan'le pitarika anazy mody sary tenenina amin'ny namanafiny misy HVM anatin'io fa sy avavoakina amin'ny signaturan'izay HVM manao an'izany. Za de vice-président du groupe parlementaire HVM Vofidy Taosy Sambava tsy manao an'izany motion de censure zany zary mbola tsy nahazo consigne momba an'izany satria tsy korontona ny tadiavina fa stabilité tsisy firenena androso raha tsisy an'izany stabilité zany ka zao manao motion de censure tsy manao an'izany zay ato fa misy ny olona te hanao an'izany nefa tsy matarika olona fa tokony asehony eny signature raha ohatra ka asira amin'izany izy zany tsy marina zany ary tsisy HVM manao an'izany fandotona fotsiny zany ary samy teny zao dia samy teny amin'ireo fa tsy nanao an'izany ary mbola tsy nieritreritra an'izany indrindra fa zareo miteny hoe HVM manao an'izany tsy manao an'izany ny HVM mato amin'ny assemblée tsy manao an'izany ary ny olona mitarika an'izany dia tsy HVM